misy mandraona ny anongana sady ny gouvernement takolo roger etsy amin'ny anteny mera-pirenena nanangambovina ireo solombavambahoaka avy any atsimo sasany androany ary nanome ultimatum na ambana ho an'ny gouvernement fa hiditra amin'ny notion de censure raha toa ka tsy miva araky ny petra-kevitra izay ataon'izy ireo ny olana any atsimo. Ny enatra ny amin'ny 500 ny famatsiana entina fandrehitra teto andrenivohitra tato anatin'ny tapabolana tsy maraka ny tinady ny tolotra na eo anivon'ny tompo-panjara na ho an'ny isa-tokantrano. Ny zoma avy izao ny fe-potoana farany hamahana ny olana tsy fampin'ny entina fandrehitra eto andrenivohitra raha ny nambarany tompon'andraikitra teo anivon'ny OMH. Nitrangana horohorontany manana tanjaka efatra faingo efatra amin'ny maritra frigidaire androany tokony tamin'ny iray ora latsaka fahefany teo. Samina in'izany faritra Antananarivo sy ny manodidina. Tany andrefana Antananarivo no nisy ny fohibeny raika amin'ny 30 kilometatra miala amin'ny Arinarivo raha ny fanazavana voaray eo anivon'ny yoga na ny fitoerana mpanaramaso ny fivoarany tany eny ambony tsimbina. Tao anatin'ny 2 segondra monja ny nahafana mamaky baloma miisa 330 fendrano tamin'ny zanatsipika iray amin'ny alavirana 10 metatra. Teratany italianina miavaka amin'ny fahaizana manjono amin'ny zanatsipika no nahavita izany. Zava-bita miavaka entina amina ho anio. Ny andindininy avy hatrany. Mety azo antsika amin'ny tampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano mpiantohan'ilay fiara ny fandoana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miary mandrivon'ny vato. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Baolai, toujours meilleur. Senia Saada, groupe Colina, tes mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. À partir du lundi 26 mai jusqu'au samedi 7 juin, les 14 films en compétition des rencontres du film court 2014, c'est sur KOLO TV et seulement sur KOLO TV, tous les soirs à 21h15. KOLO TV, vers une autre culture du cinéma. Senia Saada, groupe Colina, tes mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy no itsidina ny tokantranonao amin'izao takariva izao ampanajana no hiarabananao sy hanasananao anaraka ny fampahalamba-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany nomboantsika izany misy mandraona ny anongana sahady ny gouvernemanta KOLO roger tsy amin'ny anteny mera-pirenena nanangamboviny ireo solombavambahoaka avy amin'ny atsimo sasany androany ary nanome ultimatum na ambana ho an'ny gouvernemanta fa hiditra amin'ny motion de censure raha toa ka tsy mivaraka ny petra-kevitra izay nataon'izy ireo ny olana any Antsimo ampiasa ny fahefana anan'izy ireo raha tsy misy ny fanapa-kevitra sy fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny fanjakana momba ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara indrindra fa ny any amin'ny faritra Atsimony nosy fanadidina. Famadiana ny dina ho lalàna, fanaparitahana ireo mpitandro filaminana amin'ny vangongo amin'ny faritra iray, fanafoanana ny fibana ny karatromby,
fampiatona ny fanondranana omby velona na amin'ny sambo na amin'ny camion. Anisan'ireo fepetra foezaka tokony ho tanterahan'ny fanjakana avy hatrany amin'ny fanafoanana ny asan-dahalo any atsimo. Maro amin'ireo no tsy irana vola ka tokony ho azo tanterahana avy hatrany raha nambara ministry ny fampitaovana sy ny fototra-afitrasy ary ny fanajariana ny tany. Tsy mbola nisy tanteraka nefa ireo rehetra ireo. Antony nahatonga ny komite ad hoc hanao izao hetsika fanairana izao. Fananananay aloha nanao ny résolution igny. Fa fananananay aloha mi-interpeller ny gouvernement. Zay zany pouvoir ananan'ny parlementaire zay zany. Raha ohatra ka tsy taitra am'izay ny fanjakana dia mampiasa fahefana hafa koa zahay zay tsy vitan'ny mararery, tsy vitan'ny lucerery, fa raha ohatra ka ny Assemblée nationale zany hanao nataonay teo hoe 700 no nandany dia hiditra amin'ny fahefanay magnaraka koa zahay raha ilainy zany izay. Ankoatr'ireo dia ny fampitaovana ny mpitandro filaminana amin'ny asany tsy hisiany kolikoly no vahaolana maharitra hiadina amin'ny asan-dahalo raha ny fanazavany ny komite ad hoc hatrany. Tsy ampy fotsiny fidinan'ny mpitandro filaminana ny antoerana miady amin'ny dahalo. Tokony hiara-iasa amin'ny manam-pahefana ny antoerana mahafantatra tsara ny zava-misy sy ny tompona ndraiky mpanjakana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'le fehikevitra anay ireny tsy mivoaka amin'ny fehikevitra izay tapahana iny zany zay fa raha misy ny opération atao ilaina le opération fa misy solotena ny vahoaka ao anatin'ny chef fokontany na ny be ny tanàna na ny député fa voafaritra ao anatin'iny daholo zany fa ny vahaolana tadavina maharitra zany dia ny fanampiana isa ny mpitandro filaminana eo atoerana fa tsy avela mipetraka ela be koa nefa izy ireo hoe 5 taona na 10 taona ohatran'izany fa atao hoe 3 taona dia mba asiana ny rotation zany ohatran'izay zavatra angatana dia ny fanomezana katikatra raha tsy mataho-dalana mba hahafahan zareo mandehandeha mijery ny zava-misy ao tanàna zany. Tsy ny komite ad hoc no mpanapa-kevitra momba ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, indrindra ny any atsimo raha ny fanazavany ny filohan'ny komisiona misahana ny fiarovam-pirenena eo anivo ny anteny meraha-pirenena. Ny commission ad hoc zany zinao sy manana responsable amboniko. Zany ny premier responsable nataonay ao anivon'ny Assemblée nationale. Ka anao zany mbo sy niteny sy nanao conférence de presse dia misy ny andro satria zany tany fotony. Tahaka ny opération tandroka, tsy ametraka fandriam-pahalemana maharitra ny opération coup d'arrêt raha tsy misy fepetra hafa raisina miaraka aminy toy ny fanoloana ireo mpiasa-panjakana, mpitandro ny filaminana, délégué, vétérinaire, mpitsara sy mpiasan'ny tribonaly manao kolikoly. Azo heverina ve noho izany fa misy ambadika politika ny tsy fandriam-pahalemana ny atsimo. Ny opération nataon'ny mpitandro filaminana koa etsy andaniny tsy hita be niany ny vokany. Tsy misy fanambarana ofisialy, mandeha aza ny feo ankehitriny fa misy idiran'ny fiverenan'ny filoha teo aloha marika ravalomanana ny toera raha any atsimo mahabe resaka eto andrenivohitra ity. Efa pelatana ny gouvernement tamin'izao fotoan'izao ilay tolo-dalàna larana fa aotra 7 tsipika 7 tamin'ny 7 Mey 2024 momba ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée avy amin'ny vondrona VPM, MMM sy ny volavolan'ny lalana fehizoro ary ny tolo-dalàna iray hafa momba ny arena sarobidy eto amintsika. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny gouvernement mahakasika izay. Ity tolo-dalàna ity izay zava-dehibe mialoha ny hirsoana amin'ny fifidianana atao manaraka eto amin'ny firenena. Eo ampelantanan'ny gouvernement zany zao ny baolina. Voarain'izy ireo androany hariva rehefa niainga avetsy amin'ny anteny meraha-pirenena ilay volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana sy ny fandrindrana izany avy amin'ny vondrona parlementaire VPM, MMM. Dia rehefa mandalo ny fandinihana avy amin'ny gouvernement izy dia tokony verina aty amin'ny anteny meraha-pirenena indray mba ahafahana mandalo ao anatin'ny conférence de président. Dia rehefa tapaka ao izy dia mandalo amin'ny adoption an'izany amin'ny séance plénière hoe ankatoavina any amin'ny séance plénière zany ny fandinihana an'izany projet de loi zany. Zava-baovao voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna zany izay efa teo ampelantanan'ny filohan'ny anteny meraha-pirenena hatramin'ny alatsinainy 7 Mey farany teo. Isan'izany fametrahana ny fiaraha-midinika momba ny vola ampiasaina ataon'ny gouvernement sy ny rafitra akaiky ny vahoaka toy ny faritra sy ny faritany ary ny commune. Ny fandrindrana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fiadidiana ny ben'ny tanàna boriboritany sy ny mpanolotsaina isaky ny boriboritany sy ny fametrahana ny filakevitra n'Antananarivo. Ny fanaovana ny isa sy ny faritra ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana. Ifanaraka amin'ny filan'ny mponina, ny famaritana mazava ny tena andraikitry ny PDS sy ny fepetra ahafahana mametraka izany mba hialana amin'ny fampiasana azy ireny ho fitaovana politika sy ny maro hafa. Misy andiny ny 7 ity volavolan-dalàna ity. Tokony ho tanjona amin'ny taona 4 araka izany ny mijery fotony ary mandrindra ireo karazan-dalàna rehetra mba hanana fahefana avy amin'ny vahoaka ireo olona mitondra azy ireo araka izay tiany ny mpitondra hatrany.
Tombony ho an'ny fanjakana ohatra ny fampiakarana ho 20 tapitrisa ariary ny fanampinan'ny commune, ny fitsinjarana araky ny tokony ho izy ny teti-bola sy ny hetra na ny décentralisation budgétaire et fiscale ohatra no isan'ny olana. Io no mahatonga ny hoe 300 ny volam-panjakana ihany no tantanan'ny fitondrana akaiky ny vahoaka. Mazava ho azy fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bola-panjakana 2024 ny faritra. Hitondra fanovana amin'ny tolon-dalàna ity ve ny gouvernemanta? Araky ny rena nomboka androany no tokony ho efa nodinihana teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta izany tolon-dalàna izany. Fanitsidika ny filohan'ny antenimieram-pirenena Rakoto Mamonjy Jean-Max ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy androany taoriny ny nahalany azy mahakasika ny toedrara amin'ny ankapobeny iana ny firenena no noresany nandritra izany ary ny ompana manokana mahakasika ny fampihavanana. Iverina tandrazana ve ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana misy fanarana ambadika ve taoriny ny fionan'ny filoha Era Zonary-Mampianina sy ny tena ny tany Genève miroso makany amin'ny eny ny valiteny raha alalina ny fanazavana ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy androany mahakasika izay fanampanazavana. Le movanikasika ny président Marc Ravalomanana dia matetika very ny fanontaniana io. Dia hoy izay hoe mifanaraka ihany angamba izy rahalahy. Inona tsy marina tokoa ny teneninay sy ny fakita zany izy hitaki firakasiny tao farany teo. Izay zavatra zay nenay zany raha ohatra mikasika ny Marc Ravalomanana raha ohatra ka tantizy ka magnanao angataka amin'izy ity sy rekety zay nazaranay. Fa ankoatran'izay hoe mbola misy an'izay sazo miatona zay aza adino. Ary zay ny asan'ny FFM anao instruction mikasika ny dossier-n'olona mangataka amin'izy ity sy rekety. Fa mino aho fa matoa ny fakety izy oro lahatagny zavatra tadiavana dia samby mitondra ny fahaizany. Ny expérience rehetra, ny malagasy rehetra anasoany ty Madagasikara ty ka mino aho fa mety iravina ihany mikasika an'izy. Fantatra kosa tamin'ity androany ity fa noho ny antony ara-pahasalamana dia navoaka ny ivelany tsabo-tena noho ny amena ny minisitra misana ny varotra sy ny fanjifanana Arson Rafidimanana. Ampaham-baovao ihany no voarenay avy amin'ny loharanom-baovao iray akaiky ny ministera olana ara-pahasalamana nitranga tampoka ny voalaza fa antony namoana azy atsy amin'ny nosy Maurice mirary fahasalamana ho anty tompona ndraiky mpanjakan'ity izay eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV sy ny onjam-peo KOLO FM. Fanakatonantsika ny pejy Politique hatreza ny faripahaizan'ny solombavambahoaka firy amin'izy ireo no mahafehy ny fikirakarana ny lalàna fantanina saribaliny io no nitsosia ny lalàna mazava mamaritra ny farafahakelin'ny fahaizana takiana ahafahana mirotsaka ho vidiana ho solombavambahoaka eto Madagasikara fa mbola volana teti-bola sy fanaovana tombana no fiofanana nomeny ireo vehivavy solombavambahoaka tetsy amin'ny Carleton androany fiofanana izay karakarainy Eiza fanadidina hoentiny sitraka ravony Arson. Lalàna, fandaniana teti-bola-panjakana, fikirakirana ireo rijateny-dalàna izay miantoka ny fampandrosoana amin'ny lafiny maro. Ireo no kirakirainy ny solombavambahoaka eny Tsimbazaza. Eto amintsika nefa, saika ny fahafantarana ny olona iray amin'ny faritra nisy azy no antony nahalany solombavambahoaka azy matetika, na antony hafa toy ny tanjakarabola. Vokatra izany, tsy ny ankamaroany ny solombavambahoaka no mahafehy ny fikirakirana ny lalàna samihafa ka antony ny ilana fampiofanana na fampitomboana ny fahaizan'izy ireo. Vitsy ireo tena nianatra momba ny lalàna eny Tsimbazaza. Ny tombony isan'ny mpandrarara toe-karena, niakatra ihany koa ny tsy miankina, izany hoe ireo olon-tsotra fantatry ny mpiarabelona. Eto amintsika raha teo, tsy misy fitakiana ny farafahakeliny diplôma ilaina amin'ny firotsahana solombavambahoaka. Nahitana fitomboana ohatra nisan'ireo solombavambahoaka vehivavy tamin'ity repoblika faha-efatra ity raha oharina ny tamin'ny fitondrana teo aloha. Misy 230 amin'ny 150 izy ireo amin'izao, izany hoe ny 120 ireo solombavambahoaka voafidy. Teo anelanela ny taona 7 ka hatramin'ny 7 anefa latsaky ny 10 izay antotanisa izay. Isan'ireo lohahevitry ny fiofanana nomenandreo solombavambahoaka vehivavy ny momba ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana. Tsika manana tanjona tratrarina izay le hoe 10 zany fandraisana anjara amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Nisy fanadihadiana nataonay teny amin'ny anivon'ny antoko politika ohatra izay manana anjara andraikitra lehibe koa amin'izay le fampandraisana anjara amin'ny vehivavy izay dia na zareo ara na lehilahy na vehivavy dia milaza fa rehefa tena mandray andraikitra ny vehivavy dia toteny arak'izay dia mahavita izany tena hoe manentana ny olon-drehetra amin'ny zavatra izay tokony atao rehetra. Efa nisy ny fiofanana natao tamin'ny volana Martsa lasa teo, fiofanana andiany faharoa amin'izany ity nanomboka androany ity. Atoro azy hoe izao ny lalana tadiavana vaolana amin'izay araky ny lalàna aloha mampanao lalàna azy kanefa tsy vitany lalàna intsony zany, misy teknika ihany koa, misy procédure arahana
miakina amin'ny oentimanana ihany koa ny vola zany volam-panjakana izay entina anatanterahana an'izay dia izay formulation exécution et évaluation des politiques publiques zay zany zay no ampifanana andro zareo amin'ity androany ity. Tsy nisy olom-bavam-bahoaka vehivavy ihany no mila fampiofanana ary raha ny zava-misy ankehitriny dia maro ireo tokony handalina hatramin'ny fandrafetana indrinjan-dalàna mba hanamora ny fianoan'izy ireo ny vahoaka ny fidy azy. Pejin'ny toe-karena kosa indray mbola tsy mivany olany entona fandrehitra eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao tsy maraka ny tinady ny tolotra na eo anivo ny tompo-panjarana ho an'ny isa-tokantrano noho ny fandamina ny fitsinjarana iva amin'ity herinandro ity olana io raha ny nambarany avy eo anivo ny ofisy malgache des hydrocarbures na ny OMH androany fanadidiny. Ny zoma ho avy izao no fe-potoana farany amana ny olany tsy fahampian'ny entona fandrehitra eto an-drenivohitra raha nambara ny tompon'andraikitra iray teo anivon'ny OMH androany. Mandeha tsikelikely ny famatsiana feno ireo faritra rehetra eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny fividianan'ny mpanjifa mihoatra amin'ny ilainy tsinjovan'ny vodiandro merika no mahalany ny entona fandrehitra vetivety eny amin'ireo tompo-panjara solika. Ny avy any amin'ny foibe aloha zany raha amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mame fahafapoanay mpanjinjara mihitsy satria rationné foana zahay amin'ny zavatra izay arakaraka izay azony zareo zany no zarazarainy amin'ny station maromaro eto Antananarivo dia tsy mahafapo an'le client zany le zavatra moa tao anatin'izay moa nisy an'le fotoana safotofoto kely iny dia matahotra dolona mpanjifa na ninona dia raha olona mpividy gazy anankiray lasa mividy anankiroa izy farafahakeliny dia ny dikan'izay tsy maharaka intsony zany le entana amidinay. Ny tsy fahampian'ny entona fandrehitra fa tsy ny vitokazy kosa no nambaran'ny tompon'andraikitra amin'ny tompo-panjara iray notsidihana fa antony tsy fahampiany io ho an'ity toby ity entona fandrehitra amin'ny tavoahangy 12 kilao miisa 80 sy 4 kilao miisa 30 no afarany amin'ny mpamatsy isan-kerinandro. Ny atsasak'io ihany no azo no maly. Misy arak'izany fepetra tsy maintsy raisiny mahalony ireo mpividy mitady entona fandrehitra. Indraindray ara iamedina mihitsy le olona hoe sanatria ohatrany hoe manao manavakavaka ve zahay tompona station amin'le fizavarotana an'le gazy nefa kosa zay kosa aloha dia sahanay no miteny hoe misy osa le tena client préférentielnay zay efa tena tsy niala taminay hatramin'izay dia reny zany anaovanay an'le maximum foana hoe rehefa mba iazana zany mba hamezana fahafapo le tena client fidèle aminay. Tsy misy ny fampiarana feno ilay dérogation spéciale mamely ireo camion mitondra ireo entona fandrehitra mahatratra amin'ny 530 taonina any mitetezan'ny kamory raha nambaran'ny loharanom-baovao mari-potitra voarainay. Raha roa hatramin'ny 3 camion izany hoe 80 taona isan-kerinandro no filana amin'ny entona fandrehitra ho any eto an-drenivohitra hatramin'izay tsy nisy afa-tsy 30 taonina ny tonga isan-kerinandro tato anatin'ny tapa-bolana. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana kosa indray tsy ampy ny manampahaizana malagasy momba ny fitrandrana solitany eto Madagasikara. Manampahaizana manokana momba ny fitrandrana io arena ambanin'ny tany io miisa 12 no efa navoaka ny Université n'Antananarivo hatreto. Noho izany, isy ny fanohanana ara-piofanana sy fikarohana ataon'ny Université iray any Indonezia ho an'ireo mpianatra ao amin'ny sambam-piofanana mandalina ny mahakasika ny fitrandrana petrol ao amin'ny Université n'Antananarivo saika efa tafiditra miasa amin'ny orinasa goavana mpitrandraka petrol avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Orinasa indonésiana mpiara-miasa amin'ny Madagascar Oil no nantanteraka izao fiara-miasa izao fanampanazavana. Nisy le groupe benchmark izany hoe société pétrolière zany eto Madagascar izy io vao tonga société pétrolière indonésienne dia izy io zany nanamora le fiara-miasa entre ny université indonésienne sy université eto Madagascar. Tena tanjony zareo zany dia hoe io université avy any Indonésia io zany anohana ara-piofanana sy eo amin'ny resaka recherche zany sy formation ny université Antananarivo. Tsara marina moa zany fa amin'ny université Antananarivo dia misy département ingénierie pétrolière ao amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Io département zany tena miara-miasa akaiky aminy amin'izao fotoana izao zany hoe fanamboarana le curricula le département zany mba azahoana tonga dia hiatsika amin'ny tsenany asa le ankizy fa tsy mbola napanaovana formation indray.
Fa vola mitetina fito tapitrisa dolary isan-taona no natokany PAM ho an'i Madagasikara hoentina hanoanana ratsakafo ny mpianatra avy amin'ny sekoly. Tanjona ny ampitombo ny tapa-avitrian'ny ankizy any an-tsekoly androany, ankizy mihoatra ny 700 no azo tombotsoa amin'ny fanoanana ratsakafo avy amin'ny programme alimentaire mondial tao amin'ny sekoly iray teny ampita-tafika fanadihadiana. Mahatratra 700 isan-jato ankehitriny ny tahanfandaozan'ny ankizy ny sekoly fanabeazana fototra. Antony mahatonga izany ny tsy fisiana, ara-pitaovana, ara-tsakafo, ara-pitafiana sy ny maro hafa. Mihoatra ny 100 ny fitoerana manerana amin'ny Madagasikara mahazo ity fanampiana ara-tsakafo ity, ary ny 400 amin'ireo eto Antananarivo renivohitra. Misy ny fepetra manokana izay raisina manoloana izay ankizy ho raisina. Efa voafaritra mazava kosa ny tanjona tratrariny raha fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Miditra antsehatra izahay rehefa misy olana ara-tsakafo tahaka izao. Ny 10 isan-jato amin'ny ankizy eto Madagasikara dia tsy misakafo ara-dalàna. Mandraizana bahoaka ary manabetsaka ny ray aman-dreny ity sekoly mpinoana ity. Maro amin'ireo ankizy tonga eto no noana avy any an-tranony avy amin'ny fianakaviana sahirana 7 isan-jaton'izy ireo. Arivo ka hatramin'ny 550 ariary isam-bolana sara-pampianarana ireo ankizy eto. Tsy ny sakafo ihany anefa ny olana ho an'ity toerana iray ity, fa eo ihany koa ny tsy fahampian'ny toerana andraisana mpianatra. Ahitana ankizy 10 ka hatramin'ny 100 ny kilasy iray. Manitatra ny trano, ohatra manisy rihana ny reto trano tsisy rihana reto dia afaka miparitaka any le ankizy le tery loatra dia afaka mampiditra ankizy hafa ndray zay satria le ankizy mbola be dia be manodidina mbola te hiditra fa tsy afa manoatra tsony zay. Raha tanteraka ilay hoe fampianarana maimaim-poana nampanantenain'ny filoham-pirenena ho an'ny EPP ary raha miakatra 20 tapitrisa ariary ny fanampinomena commune avy amin'ny FDI, ivao azy ny olana amin'ny resaka fotodrafitrasa tahaka izao. Fanoanana ratsakafo an'ireo ankizy, indrindra fa ireo tena sahirana nakamboto ny tena ataon'ny PAM amin'ity tetikasa ity. Vary, voamaina, koba ary menaka ny namatsiana sekoly. Raha tsy aivina, ankizy miisa 3 arivo sy 3 alina no ahazo tombotsoa amin'ity tetikasa ity eto Madagasikara manokana. Ivadika pejy efa kosa indray isika vokatra malagasy, tahaka n'ireo vokatra vahiny mitobaka eto amintsika tsy hita firy eny an-tsena intsony amin'izao fotoana izao ny bombo gasy. Antony mitobaka ireo vatomamy vita avy any ivelany, mbola misy anefa ireo bombo gasy saingy misy saingy takona fotsiny ihany. Fanadihadiana hoentin'ny Michel Arakotsavy. Bombo gasy manitona ireo zaza eo amin'ny tsirony fa indrindra no ireo lokony. Tsy tena amin'ny tsena mahazatra ny olona intsony anefa ireo bombo ireo. Na misy aza dia tsy mandeha mihoatra ireo vatomamy vita vahiny. Rehefa mitosaka bombo vahiny dia tsy mandeha bombo gasy. Akaiky ohatra hoe krismasy, taom-baovao reny dia bombo vahiny mandeha fa bombo gasy tsy dia mandeha. 9 ariary no maskarena ilaina ho an'ny iray amin'ny bombo gasy. Ho an'ireto mpanamboatra azy ireto, nisy fiantraikany eo amin'ny tsenan'izy ireo ny fitobahan'ny vatomamy vita avy any ivelany eto amintsika. Raha teo 9 isaky ny 2 andro no aterin'izy ireo eny amin'ny mpivarotra mpamongady, ny ena ho 50 izany ankehitriny. Teo ihany koa ny fandalovan'ny krizy izay nampikatso ny antom-piveloman'izy ireo. Misy araka izany ny fangatahany reto mpanamboatra bombo gasy ireto. Eo ihany zany ny tsenana bombo gasy fa no nisy ny krizy dia tsy nandeha. Tsy niasa mihitsy izay dia tsy naka mpanjifana izany tamin'ny krizy. Fa zao zany bombo gasy no nisokatra kely ny tsena. Ampiroboroboana anazy zany dia ajanona ilay fidirany vita sinoa. Saika manerana ny Madagasikara no amatsiany reto mpamokatra ireto. Tsy hoe tsy misy intsony izany ireny bombo gasy ireny, fa voasongony ireo vatomamy vita avy any ivelany. Marina fa 50 sy 200 ariary hatramin'ny 210 ariary ny vidin'ny paquet amin'izy ireny. Gaga sady taitra ny teto afovoan'ny renivohitra androany tamin'ny iray ora taondro latsaka kely. Ny ovitrovotra ny tany araka ny fanazavana azo 4 faingo 4 eo amin'ny mahatrefin'ny Richter. Ity nitranga tampoka androany ity ary tsy nisy singa na afana nahafantarana izany mialoha raha ny fanazavana azo tetsy amin'ny yoga Ambodepona tany amin'ny 270 kilometatra andrefana Antananarivo tany Itasy, any amin'ny 520 kilometatra ambanin'ny tany no nisy ny foibe ny fanadihadiana. Analakely tamin'ny iray ora atoandro, taitra Antananarivo sy ny manodidina fa nisy horohorontany tampoka nitranga androany. Tsy nisy fahasimban-javatra akory vokatra izany, saingy saika naheno avokoa ny rehetra indrindra ny teto Analakely. Niankina mipetraka teto dia niovitrovotra be no lohako, tsy haiko hoe ahoana fandehanana olona mandeha dia gaga ary hoe misy tomobile doboka avy sao ahoana. Fa tena henonao mihitsy zany izy manao an'izao ny iny tamboho rehetrarehetra ny ekinako iny. Mitsikotsina be nanao ohatra'izao ny Tany amin'ny 30 kilometatra avaratry Antananarivo Itasy no nisy ny foibe n'ity horohorontany ity. Tany amin'ny tanàna antsoina hoe Ambatomanjaka.
naharitra 20 sy 700 sekondra izany hoe naharitra 20 minitra be izao ny fiovitry ny tany tany an-toerana vao tamin'ny 9 meteo tany amin'ny toerana iny no nitrangana horohorontany izao niverina izao indray ny afatiny hoe izy isy atoato aloha tsy fantatra fa izy zany misy foana ny horohorontany misy efatra isan'andro ny horohorontany eto amintsika fa ny hoe ny afatarany hoe amin'izao daty sy amin'izao ora tsy fantatra mialoha raha oharina amin'ny horohorontany misy eran-tany ilay izy dia tena kely tena ambany fa izy moa zany miankina amin'ny hamafin'ny trano zany dia ilay izy tsy trano ihany fa iny tetezana sy ny barrage koa zany miankina amin'ny hamafin'ilay construction zany ilay izy dia izy moa zany ny antony hoe fay mihetsika moa zany hoe fay izay moa mahatonga ny horohorontany misy fay eo fay tamin'ny sarahany Madagasikara sy Afrika ilay izy amin'ny ankapobeny zay daholo azo lazaina fa mbola hiangaran-janahary isika raha ny tanjaky ny horohorontany eto amin'ny manodidina ny nosy Madagasikara hatramin'izay 5.9 eo amin'ny maridrefiny Richter ny amafy ny horohorontany natanjaka indrindra teto ary mbola tsy nanimba zavatra goavana na namoizana ain'olona tahaka ny seho any Inde sy Japon ary Chine teo ny tranga vao aingana dia ny horohorontany 5.3 teo amin'ny maridrefiny Richter ny tranga tany Toliara tamin'ny taona 2012 hatreto ny tritra sy ny fiaonan'ny nofotany goavana roa any Angavo amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara no mihetsika matetika Ivadika eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray sika 725 ireo mpiatrika ny taranja EPS voasoratra anarana teny amin'ny toeram-panadinana lycée moderne Befolo teo amin'ny kianjabeny Mahamasina nantanterana ny taranja EPS ho azy ireo nisy ireo olona tsikaritra nandritry ny andro voalohany sy ny faharoa ny fantanterana ity taranja ity araka ny fanadinana tao teny amin'ny kianjabeny Mahamasina androany manodidina androapolo ireo ankizy ny sedra olana mikasika ny antota taratasy fiantsona nandritra ny fanadinana BBC teny Mahamasina. Mpianatra avy eny amin'ny sekoly tsy miankina eto an-drenivohitra ny ankamaroan'izy ireo. Vokatry ny tsy fanoherana ara-potoana ny saram-pianarana no anton'izany. Tsy nametrakolana nefa ireo tompon'andraikitra fa niesaka nandamina hatrany. Ny olana zany dia ireo ankizy izay tsy nahazo convocation nomaly noho ny antony any amin'ny sekoly anaran'ny zareo tsirairay zany mety tara vao tonga tany amin'ny zareo ny convocation na efa tonga tany fa tsy namen'ny sekoly any zareo noho ny antony izay tsy an'ny aty amin'ny centre no miandraikitra an'izay fa ny convocation efa vita ara-potoana fa nizaran'ny sekoly tsirairay azy zany no nahatonga an'ireo ankizy ireo tara dia rehefa tsy nanao maly zany ireo ankizy ireo dia mbola navelany adina androany. Tamin'ny andro voalohany EPS Saomaly, ankizy efatra no navita fe-potoana tsara indrindra ka nahazo salanisa 20. Betsaka ihany koa nefa ireo nisedra fahasahiranana nandritra ny fanatanterahana izany taranja fanatanjahantena izany. Raha ny androany manokana aloha dia nisy ankizy mpianatra anankitelo no naratra dia anankiroa no torana, ankizy vavy anankiroa. Nisy tamin'ireo mpianatra torana no nahenona fofona rehefa nitsaboana taorian'ny fahavoazana. Ankoatran'izay, nitaky mafy ny tsy fahampiany ny fanazarantena sy ny tsy fahampiany ny torimaso. Mijanona ho taranja afaka tsy atao ihany anefa ny EPS mandritra ny BBC. Isan'ny fanampiny noho izany no azo ho an'ireo izay miatrika izany. Hita fa maro ireo mpianatra niatrika izany taranja EPS izany mba ho fanampiny ny notiny. Fanadidina manokana naonizana ny fampahalalam-baovao raha toka mitobaka sy taterina amin'ny camion ny ranontany anaovana ireo fanotofana tsy ara-dalàna ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manodidina fantatra kosa izao fa sahirana mafy ireo mpanao trano mitady ireny ranontany ireny ny ranontany izay akora fototra tsy azo ialana amin'ny fanorena trano amin'izao akatoky ny ririnina izao araka ny fanadidina natao miakatra ny amin'ny 500 mahery ny vidin'ny ranontany no ny sara ny fitaterana izay miakatra eto Antananarivo renivohitra fanadidina. Adiny mpanambola sisa no mahita ranontany aterina amin'ny fiarabe, anaovana fanotofa-tany tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ireo manana fiara hitaterana izany no afaka mandeha lavitra mitady na maka any am-potony, ho an'ireo tsy manana izany kosa tsy maintsy mividy amin'ny vidiny tonga eny an-tsena. 5.3 alina izany raha toka 5.2 alina no vidiny any am-potony. Saran-dalana hatrany amin'ny 2 alina isaky ny metatra toratelo no anton'izany. 75 zao metatra kibo any am-potony any Ambohidratrimo. Dia 175 izy livreny.
avy any andrefanambohitra peto sy ny manodidina nambotra trimo izany hoe mety ho tonga hatrany amin'ny 20 kilometatra miala ny renivohitra ny akana ny ranontany. Mitombo ny fandaniana sy ny vola mivoaka noho izany ho an'ny manao trano amin'izao fotoana izao. Ny ranontany zany misy karazany roa zao raha ny vidianana eto na amin'ilay sarety madinika iny 70-75 000 ny sarety dia na par camion eo amin'ny 500 000 francs camion ray. Aorian'ny briky sy ny simenitra ary ny vy dia ny ranontany no amoahana vola be indrindra. 3 metatra toratelo ho an'ny fandrafetana briky ray alina arakaraka ny velaratrano sy ny ahavony ny ranontany lany. Sarotra be ilay ranontany amin'ilay zany ary fatongavany mbola manahirana satria arahan'ny polisy maso amin'ilay fanotofana tany dia sarotra be ilay mahatonga azy eto nefa izy tsy maintsy ilaina. Ny lavany zany 7 metra dia 3 metra ny sakany dia izy zany misy séparation zao fa séparation anankiroa fotsiny dia izy zany zao ny taminena mety hoe laniny io zany mety eo amin'ny 3 metra kiby eo ngamba zany eritreretina hoe mety ho ampy anazy. Mety tena maivana ny fahasahiranandreo olon-tsotra sahirana mitady ranontany anaovana trano ankehitriny raha toa ka manapa-kevitra ny komuna na ny fanjakana fa afaka maka ranontany amin'ireny toerana no totofana tsy ara-dalàna ireny izy ireo. Ny fanadihadiana mahakasika azy ireny sy ny andohan'ny fivarotana ireny tany-panjakana ireny izay andrasan'ny vahoaka fanazavana sy fandraisana andraikitra mazava avy amin'ny fanjakana ankehitriny. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao tao anatin'ny 2 sekondra monja no nahafanana maky baloma miisa 330 feno rano tamin'ny zanatsipika iray amin'ny alavirana 10 metatra teratany italiana miavaka amin'ny fahaizana manjona amin'ny zanatsipika nahavita izany. Zava-bita miavaka hoentin'ny Yangrakotar Sot anatin'ity fanadihadiana ity. Ireo mpiaza biby na any anala na azan-drano no tena malaza amin'ny fampiasana itony tsipika na arika itony. Ireny antsony ny ankizy mahazatra hoe ballon ireny miisa 700 eto no alahatra mahitsy ary hatrany amin'ny 20 metatra. Elanelana 10 metatra miala ny Luigi Michel no nametrahany ireto ballon ireto. Nakabana tsara i Luigi nakanyery sy ny kendry avy lavitra ny lohan'ny ballon voalohany amin'ireo ambiny aoriana. Voatapitra ny 5 sekondra no menika tsara navokotra ny zanatsipika vy. Maranitra ny lohany ary ny sarotra ny lalao ity dia ny fiantonana ny fahitsiany lalan'ilay zanatsipika mba hamaky maro amin'ireo ballon feno rano miantona. 330 amin'ireo ballon feno rano no vaky teto. Izany hoe 7 ny sisa tsy vaky. Miasa mafy ihany koa ny fiantoana mba tsy ho lasa any amin'ny toerana hafa na mety hanimba zavatra iray vaovao. Nalalana azy hatramin'ny taona 70 sy 700 ny fahaizany manjaitra. Sanganasa vaovao tsy nisy ifandraisana amin'ity fahaizany faharoa nazon'ny amboarera-tany ity kosa ny fampiasana arika. Any Everton no misy azy ary manana toeram-panjairana manokana izay nilovainy tamin'ireo ray aman-dreny Luigi. Fialam-boly ho azy rehefa tsy mandrehitra ny manjono isany nahatonga azy hiroso amin'ity lalao ity. Nitombo tsikelikely ny trakefy ary izao navoarakitra ny anarany Wombokin Guinness izao. Tompon-daka teo aloha fantatra tamin'ny anarany hoe Bowman Bleu no isany nazony tompon-daka tamin'ity lalao ity. Ballon 520 no vitany tamin'izany. Miavaka noho izany any Luigi tao anatin'ny herintaona ny tombo isa 7 no zava-bitany. Lalao azo tanterahana tsara ny toy izao. Mety mipetraka olana ny fahitana arika miavaka toy ny any Luigi. Maro no karazan-dalao tahaka izao azo anaovana fifananana eto amintsika ary mampalaza antsika malagasy ihany koa. Isan'izany ohatra ny tsirika, fitaovan-tsofina amin'ny vava fakana trondro any alaotra, ny lefona, ny atsamitady na ny pilitra izay fampiasa malagasy any atsimo rehefa mihaza ho fiarovan-tena. Aorian'izao fampahalalam-baovao izao no anarahinao ny fandarana almanaka sy tanànantsika. Amin'ny valora sisasany kosa no anarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny ity anio ity. Isaorana hatrany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany. Veloma tompoko.